Anio alady faefatra amby roapolo ny volana May taona roapolo amby roa arivo, alady faefatra amty volana May ty amin'izay mpanjinantsika hatrany loha hevitra manao hoe ankatoavy ny fitarihan'ny fanahy masina. Idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra isika riavako amin'ny alalan'ny famakiana miaraka ny Salamo 7:7. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra, voantso sy voatahiry ao Jesosy Kristy sy ny fanahy masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny famondram-po ary ny fiadanan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra isika manao hoe: Andriamanitra ne amindra fo aminay sy tahanay, ampamirapiratra ny tavany aminay le izy, mba ho fantatra ety ambony tany ny lalanao sy ny famonjenao any amin'ny jentilisa rehetra. Hideranao ny firenen'Andriamanitra, eny hideranao ny firenena rehetra. Hifaly sy hiobo ny firenena samihafa, satria tsara marina ny firenena ianao. Ny firenena samihafa ambony tany dia entinao. Hideranao ny firenen'Andriamanitra, eny hideranao ny firenena rehetra. Ny tany efa nahavokatra, mitahy antsika Andriamanitra dia Andriamanitsika. Mitahy antsika Andriamanitra ary atahotra azy ny vazan-tany rehetra. Amen. Jesu panjaka malaza no tompo panjakana, mahery sy tsara indrindra ka izy no arona. Mendrika ankalazana noho ny heriny, erantany sy lanitrakoa ny zoa mandazany. Ry tompo panjaka mahery io, miaino avy manaky tompo izahay, fa tompony hery rehetriana, tsy misy mitsy ny toana, tsy tratry ny sainany herina. Ny fiderana zay entina raisore, mihaja tolotranona oety raisoiza. Pandatra endry tanazaretriza, nizara sy tendry atamy de tsara sy maso. Mendrikany oderaina mifandaharany, atolory ho azy ny satra fa izy tandrifiny. Ry tompo panjaka mahery io, miaino avy manaky tompo izahay, fa tompony hery rehetriana, tsy misy mitsy ny toana, tsy tratry ny sainany herina. Ny fiderana zay entina raisore, mihaja tolotranona oety raisoiza. Aoka iombona amin'ny vavaka isika riavaka. Andriamanitra ny tany sy ny lanitra, ny vazan-tany rehetra
ny mponina rehetra ambonin'ny tany, ny avolavitra sy ny avy akaiky, ny andrefana sy ny atsinanana, ny atsimo sy ny avaratra, midera, mankalaza, manome voninahitra anao. Fa tsara ianao Andriamanitro, ary helika ny famirapiratana izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Koa manondrika amin'ny lohanay izahay, manandratra ny feonay izahay, midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao. Ataonay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay Tompo sy mpamonjy anay. Amen. Amin'ity andro anio ity ry havako malala, manana ny sitrapony ny Tompo Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny soratra masina, koa ka hoenontsika tsara sy eritreretintsika fatratra izany. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa hoy izao, mandehana araka ny fanahy, dia tsy hatanteraka ny filany nofo ianareo, fa ny nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohatra ny nofo, ary mifanohatra izy roa, mba tsy azonareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tarihin'ny fanahy ianareo, dia tsy mba ambany lalàna. Amen. Sambatra maitso lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, eo alohany izany sitrapon'Andriamanitra izany dia matsiaro ho tsy tanteraka. Efa nandika ny sitrapon'Andriamanitra isika, andeha hivavaka, angataka famelan-keloka, hifona eo anatrehan'ny Tompo. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro, toritory ny fonay eo anoloan'ny fahamarinan'ny teninao izay mitarika anay handeha araka ny fanahy, kanefa impiry izay no efa nanao izay damy nofonay, efa notarihan'ny nofo izahay ka nanadino ny fanahy masina. Tsy nisaina ny zavatra any ambony izahay, fa ny etỳ an-tany, ka nandeha araka ny fihevitro ny nofo ihany. Fa amin'ity an'ity kosa Andriamanitro, hitanay ny fahadisoanay, tsapanay ny tsy fahatanterahanay. Efa nampahatezitra anao Andriamanitra izahay, koa mifona eo anatrehanao. Mangataka famelana raha sitrakao, mamela reny elokay, mamindra fo aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lay Andriamanitra fanahy, nanaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen. Mamindra fuamiku, rizeo
akora ka ny eloko avela ny fanahiko va. Ry avako malala ao amin'ny tompo, mamindra fo sy mianitra Andriamanitra, maro-po sady be famindram-po, koa raiso amin'ny fahatokiana ary ankehitriny ny teny fanomezan-toky izay omeny ny tompo antsika ao amin'ny soratra masina. Fa hoy ny tompo, ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho amin'izay ao amin'ny Kristy Jesosy, fa ao amin'ny Kristy Jesosy no lalan'ny fanahinaina, no nahafaka ahy tamin'ny lalan'ny fahotana sy ny fahafatesana. Ary raha ny fanahiny izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona amin'ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Koa ambara ry avako malala, amin'ny anaran'ny firaisan'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, fa voavela ny helokareo miderany anarany masina. Fa sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy hainy Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Banako ampoko fanahin'i Kristy, mitaiza tsy miato ka mafaly manesika ivoatra iasa be kokoa ka taony tafahoatra ny asoavako. Satria tena minony no sy mankato, manaja sady tia an'Andriamanitro. Mivavaka satria tena faly sy manantena ny avotra omena mandrakiza tory. Andeha ry isika fiangonana ankehitriny iombona amin'ny olona rehetra voavela heloka manerana izao tontolo izao, ka iombona amin'ny fanekempinoana nataon'ireo vavolombelona nanatry maso, ny fanekempinoana laharana fahaefatra no andeha hifandimbiasantsika manao hoe manambara ny finoantsika an'i Jesosy Kristy isika, dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa manao hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana izao tontolo izao. Sy araka ny teniny Andre hoe efa nahita ny Mesia izahay. Sy araka ny teniny nataony Natanaela hoe Rabio, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'ny Israely. Sy araka ny teniny nataony Samaritana hoe ny tenanainina ndre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamono izao tontolo izao.
sy araka ny teny nataony Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao ny manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. ary araka ny teny nataony Tomasy hoe Tomboko sy Andriamanitro. Amen. amen. Tonga amin'ny fotoana fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika izao ry havako. Iomanana amin'ny vavaka sy ny vakiteny, asaitsika ny ankizy sy ny tanora zao hanao ny hira fa 700 angataka ny fanahy masina. Hivavaka isika ry havaka. Andriamanitra tonga ny fotoana hiainonay ny teninao, ilay fotoana hitenenanao Andriamanitra aminay vahoakanao, koa mba velomy aty anatinay reny ny teninao, mba tsy hiverina foana aminao raha tsy efa natanteraka izay nanoranao azy. Amin'ity an'io ty ary dia ireo reny fanahinao masina hanazava ny teny aty am-ponay ary ahafahanay mandray ny sitraponao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay, nanaovanay izany vavaka izany. Amen.
amaky sy haino ny teny avy amin'ny soratra masina isika ry havako a hitantsika ao amin'ny bokony Samoela faharoa toko 7:20 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 7 amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary izao no farateny nataony Davida ho Davida zanak' Jese, dia ny lehilahy izay voasandritra ho ambony, ilay voaosotry ny Andriamanitra Jakoba, sady mpanao firana mahafinaritra amin'ny Israely. Ny fanahin'i Jehova no mampiteny ahy, ary ny teniny no eto amin'ny lelako. Andriamanitry ny Israely manao hoe: eny, ny vatolampin'i Israely miteny amiko hoe: indro ny mpanapaka ny olona, marina izy sady manapaka amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ary izany dia toy ny fahazavan'ny maraina, raha miposaka ny masoandro, dia ilay maraina tsy misy rahoniny, ary ny ahitra manorobona amin'ny tany no ny hainandro manarakaraka ny ranomorana. Ary tsy toy izany indrindra amin'Andriamanitra va ny taranako, fa fanekena mandrakizay no nataony tamiko, voalamina amin'ny zavatra rehetra sady voatandrina, fa ny famonjena rehetra sy ny riko rehetra moa tsy ampitsomoany va, fa ny tena ratsy fanahy rehetra kosa dia tahaka ny tsilo ariana, fa tsy azo raisy ny tanana izy. Ary ny olona izay mikasika azy dia tsy maintsy mitondra visy zara-defina, ary hodorana amin'ny hafa avokoa amin'izay toerany ireny. Amen. Ilazany tsara araka amin'ny Matio toko 2:20 andininy 2:20 hatramin'ny 30. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: dia netiny tany amin'ny Jesoa ny lehilahy anankiray izay demoniaka sady jamba no mona, dia nosotraniny ka dia niteny sy nahita ilay mona. Dia talanjona ny vahoaka rehetra ka nanao hoe: moa ity va lay zanak' Davida? Fa noho ny ren'ny Fariseo izany dia hoy izy: tsy misy amohan'ilay ino ny demonia, afa-tsy Belzebuba alohan'ny demonia. Ary Jesoa nahalala ny eritreriny, dia nanao taminy hoe: hofoana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano, ary tsy haharitra ny tanàna rehetra na ny trano izay miady an-trano. Ary raha Satana no mamoaka ny Satana, dia miady an-trano izy, koa ahoana no haharetan'ny fanjakana? Ary raha Belzebuba no amoahako ny demonia, iza kosa no amoahany zanakareo azy? Ary noho izany dia izy ihany no mpitsara nareo. Fa raha ny fanahin'Andriamanitra kosa no amoahako ny demonia, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ataony olona ahoana no fiditra ao an-trano mahery handroba ny entany, raha tsy afatony aloha ny mahery, dia vao handroba ny ao an-tranony izy. Izay tsy mombay dia manohitra ahy, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manaka. Amen. Faranantsika ry havako malala ao amin'ny bokony Galatiana toko 5 ny andininy 9:20 hatramin'ny 9:20. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa hoy izao, mandehana araka ny fanahy, dia tsy hatanteraka ny filan'ny nofy ianareo,
fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo ary mifanohitra izy roaroa mba tsy azonareo manao izay zavatra tianareo fa raha tariny fanahy ianareo dia tsy mba ambaniny lalàna fa miariary ny asan'ny nofo dia izao fijangajangana fahalotona fijejejona fampotsampy fanaovana ody ratsy fandrafiny fifandirana adilay fiafinafonana fifampiandanina fisarahana fitokona fialonana fahamamona filalaovan-dratsy ary ny toy izany izay lazaiko aminareo rahateo tahaka ny voalazako fahiny koa fa izay manao izany dia tsy handova ny fanjakana Andriamanitra fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana fifaliana fiadanana faharim-po fahamorapanahy fanaovan-tsoa fahamarinana fahalemem-panahy fahononam-po tsy misy lalàna manohitra izany fa izay any Kristy Jesoa dia efa nanombo ny nofony mba mifaniriny sy ny filany tamin'ny azo fijaliana fa raha velon'ny fanahy isika dia aoka handeha araka ny fanahy koa aoka isika tsy handrano tena foana ka hifampiaika sy hifampiala. Amen. Ray Masina, maramasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mitenina reto Tuhan teranunana su Zai maharuna karifu mangetana tuku Jeremita mimbulinda Patena milaihu ufelu vuauana atraminiani Mitenina desabatra maranitra tuku Mitarasi mamantatra mifuna sinivu Etsewiza tutuliza Andrani teninau Oase unierina Amuruna baba Mitenina zaitukina Falilundiana Lurasina luluvana Sefifaliana Ampiana rumizaha Anuni didina Ataviza ikiavana Niteni masina Ravako malala ao amin'ny tompo ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana amintsika amin'ity amin'ity dia izay efa hanovakitsika teo ao amin'ny Samuela faharoa toko 7:20 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito. Raha mahita ny soramandry eny ambony isika dia hoy ny voalaza manao hoe ny farateny nataony Davida ao amin'ny testamenta tokoa ry havako malala
dia fahita matetika ihany fanaon'ireo patriarika tany aloha no manao karazana teny farany tahaka izao alohan'ny hahafatesana. Hitantsika ane ohatra ny amin'ny teny farany nataon'i Jakoba any amin'ny Genesisy 7:7. Ny teny farany nataon'i Mosesy dia tazantsika any amin'ny Deutéronomie 7:30. Ito dia hitantsika indray ny teny farany nataon'i Davida mpanjaka, ary mbola misy anankiray koa aza teny farany nataon'i Davida mpanjaka ihany izay teny tsodrano nomeny an'i Solomona zanany, hitantsika any amin'ny mpanjaka voalohany 2. Ho an'ity teny farany eto amin'ity tenin'Andriamanitra mba matsika ity dia manambara ny fanambarana mezinezina nataon'i Davida, manambara ny fitondran'Andriamanitra ny fiainana ka hijoroany vavolombelona ary anasongadinany ny mpanoratra izay Davida zany, ny mahavoafidy, ny mahavoasandratra ary ny mahavoaositr'Andriamanitra azy. Asehon'ny Davida ao anatin'izao teny farany izay navela ho an'ny taranaka faramandimby izao, ny mahavoafidy, ny mahavoasandratra, ny mahavoaositra any Davida teo anatrehan'ny tompo. Andeha ary hojerentsika ry avana amin'ity andro anio ity, ny mpanompo voaositry ny tompo. Ny mpanompo voaositr'Andriamanitra voalohany dia mihira firana mahafinaritra. Ny mpanompo voaositry ny tompo dia mihira firana mahafinaritra. Tatsika zany eo amin'ny 1:2 sy ny 2 ary ny 3 no anehoan'ny Davida ny amin'ireo hira fiderana, hira mahafinaritra izay nataony tamin'ny Israely koa ny voalaza. Ho Davida zanaky Jese dia ny lehilahy izay voasandratra ao ambony, ilay voaositry ny Andriamanitra Jakoba, sady mpanao firana mahafinaritra amin'ny Israely. Asehon'ny Davida mandrakariva ry havako malala ny antony zany firana mahafinaritra ataony zany dia no reto antony anankiroa reto. Voalohany dia entany ny fanahan'Andriamanitra izy. Ny fanahan'Andriamanitra no manentana azy hihira mahafinaritra eo anatrehan'Andriamanitra. Ho ny voalaza eo amin'ny 2 manao hoe ny fanahan'i Jehova no mampiteny ahy ary ny teniny no eo amin'ny lelako. Hita taratra avy amin'izany ry havako malala fa ny fiainan'i Davida andavanandro no navadika hira satria henika ny fanahan'Andriamanitra izy. Ilay fanahan'Andriamanitra tao anatin'i Davida arak'izany dia fanahy mampidera an'Andriamanitra, fanahy entina mankalaza an'Andriamanitra, fanahy izay hampona an'Andriamanitra rahateo. Fa ankoatr'izay ihany koa dia mbola tazantsika eo amin'ny 5 ny antony izany firana mahafinaritra izany dia fanehoana ny fahalebiazan'Andriamanitra. Matoa mihira Davida dia tsapany teo amin'ny fiainana fahalehibe Andriamanitra. Ho ny voalaza ny 5 manao hoe Andriamanitra ny Israely manao hoe eny, ny vatolampin'ny Israely ny teny tamiko hoe indro ny mpanapaka ny olona, marina izy sady manapaka ny fahatahorana an'Andriamanitra. Zany hoe zany ry havako malala, hita taratra avy amin'izany fa ilay fahalebiazan'Andriamanitra no mibaiko any Davida hihira fiderana. Efa hitantsika ny hira fiderana lehibe izay nasandratry ny olona ohatra dia ny amin'izay ny hirana manao hoe Saul nahafaty 1000 fa Davida nahafaty alina. Ny faratapon'ny fanjakan'i Davida mihitsy
no indro avadika hiry satria tsapany fa Andriamanitra nomba azy teo anatrehan'izany rehetra zany. Ry havako malala ao amin'ny tompo, ny mpanompo voaositr'Andriamanitra dia mihira fihirana mahafinaritra, mijoro vavolombelona ny mpanompo voaositra ny amin'izay tanan'Andriamanitra mitsotra taminy, ny amin'izay rehetra efa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana. Maneho raha teo ihany koa zany ry havako ny fahatahoran'ny mpanompon'Andriamanitra an'Andriamanitra eo amin'ny fanompona azy, fa miharihary koa zany ao anatin'izany fihirana zany fa izay Andriamanitra ao anatin'ny Davida no mibaiko azy hihirahira fiderana. Dia lasa ny saina ry havako malala mieritreritra sy mandinika ny hira izay hiraintsika, mandinika ny fihirana ataontsika. Moa le Andriamanitra ao anatintsika va mampihira hira fahatany eny amin'izao tontolo izao. Ary moa ilay fanahy masina izay nomenantsika sy ny fahalebiazan'Andriamanitra izay tsapantsika va mibaiko atsika hihira amin'izao tontolo izao izay tsy misy fotony akory aza indraindray. Ry havako malala, asehon'izao tenin'Andriamanitra izao fa tsy afaka miara-miasa mihitsy amin'izao tontolo izao ilay Andriamanitra ny fahalebiazana sy ny fanahy masina izay ao anatintsika. Tsy afaka miara-miasa mihitsy Andriamanitra sy Satana. Ary zany raha teo no hitantsika any amin'ny Matio izay efa novakina tamintsika teo, fa tsy afaka miara-miasa mihitsy amin'ny Jesosy Kristy. Tsy afaka miara-miasa mihitsy Jesosy Kristy sy Satana raha moka demonia. Ary raha fanan'Andriamanitra ho izy no amohan'ny demonia dia fantany sahady fa raha Satana no mamoaka ny Satana dia miady an-trano izy. Noho izany tsy maintsy ny fanan'Andriamanitra no amoahany Jesosy ny demonia. Fa hitantsika koa ane zany ry havako malala ao amin'ny bokin'ny Galatiana 5 izay nivakina tamintsika teo, dia fantatra miharihary fa tsy afaka miara-miasa ny nofo sy ny fanahy. Tsy afaka miara-miasa ny nofo sy ny fanahy, fa izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy kosa dia fanahy. Ka izany no ibaikony soratra masina antsika hoe mandeha anaraka amin'ny fanahy dia tsy hatanteraka ny nofo ianareo, fa nofo manohatra ny fanahy ary fanahy manohatra ny nofo, ary mifanohatra izy roa roa. Ry havako malala, efa nomen'Andriamanitra antsika ary ny fanahy masina. Izany no efa nifidianana sy nananratany antsika ho lohany ary nametrahany antsika ho voatokana na voaositra ho isan'ny mpanompony raha teo. Efa nomena antsika ny fanahy masina ko andeha isika haneho fahatsarana rehetra avy amin'izany ositra masina nomeny tompo antsika izany, na amin'ny hira fiderana, na amin'ny fankalazana, na amin'ny asa, na amin'ny fieritreretana sy izay fampona rehetra ataontsika eo amin'ny fiangonana. Fa ny zavatra faharoa ry havako malala izay hitantsika eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ny hoe ny mpanompo voaositr'Andriamanitra dia velony fanekena. Ny mpanompo voaositr'Andriamanitra dia velony fanekena. Aseho eto ary eo amin'ny 14 hatramin'ny 17 fa i Davida, fa tanterahan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'i Davida ny fanekena izay nataon'Andriamanitra taminy. Raha mijery mantsika ry havako somary mandeha aloha kely ao amin'ny Samuela 2:7 manomboka ny 2:12 hatramin'ny 9:12 dia tazantsika ao ilay Andriamanitra nanao fanekena tamin'i Davida. Hoy ny voalaza manao hoe ary rehefa tapitra ny andronao ka hodomandry any amin'ny razanao ianao dia atsangako andimby anao ny zanako izay aterakao ary ampitoeriko ny fanjakana. Dia io no anao trano ho amin'ny anarako
ary izao kosa mitoetra ny seza fiandrianany fanjakany ho mandrakizay. Izao rainy ary izy ho zanaka. Raha manao izay meloka izy dia anariko amin'ny tsorakazon'ny olona sy ny kapokony zanak'olombelona. Nefa ny famoram-poko tsy mba hiala aminy tahaka nany sorako izany tamin'ny Saoly izay nesoriko teo alohana aho. Ary ny taranakao sy ny fanjakanao hitoetra eo anatrehanao mandrakizay. Ny seza fiandriananao hitoetra mandrakizay. Dia eto amin'ity Samuela faharoa fahatelo amby roapolo ity, asehon'Andriamanitra sahady amin'ny Davida mpanompony ilay voaosiny fa vonin'izy hatanteraka zany fanekeny zany. Ka aseho ohatra eo amin'ny andinin'ny fahaefatra fa ho ataon'Andriamanitra tahaka ny hakantony zavaboary ny fitahiana mahatretrika eo amin'ny taranak'i Davida. Izany ho izy dia toy ny fahazavan'ny maraina raha miposaka ny masoandro, dia ilay maraina tsy misy rahona ary ny ahitra manrobona amin'ny tany noho ny hainandro manarakaraka ny ranorana. Ary tsy toy izany indrindra amin'Andriamanitra avany taranaka, midika teny ombonana, midika teny malalaka, dia miteny manao hoe ary tsy toy izany indrindra amin'Andriamanitra va ny ao an-tranonao. Izany hoe ilay ho ateraky Davida anatanteran'Andriamanitra ny fanekena. Aseho ihany koa ry havako malala eo anatrehan'izany fanekeny izany fa voarindra atsakany sy andavany ny fandraisan'Andriamanitra ny fiainan'ny voaosiny. Arindran'Andriamanitra arak'izay tokony ho izy ny fiainan'ilay voafidiny. Ka dia ino Andriamanitra manavaka azy amin'ny ratsy. Hitantsika izany eo amin'ny andinin'ny fahaenina sy ny fahafito. Aseho miariary mihitsy izany ny fitondran'Andriamanitra ny fiainan'ny vahoakany, ny fiainan'izay ifamatom-piainana taminy, ny fiainan'izay nanao fanekena taminy. Fa Andriamanitra no mitondra ka ho velomin'Andriamanitra aminy ny fanekena efa nifanaovana. Ry havako malala, hitantsika ny tantara fa nitanteran'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'i Davida izany, ary nitanteran'Andriamanitra teo amin'ny taranak'i Davida raha teo koa. Ka indro Andriamanitra nitsinjo ny taranany ka nampitohy sy nampitoetra ny seza fiandrianana. Ary ny tena fahatanterana sy ivony izany lehibe dia ny fahatanteran'izany seza fiandrianana izany tao amin'i Jesosy Kristy, ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Jesosy Kristy izay niseho arak'izany, dia Jesosy Kristy fahatanteran'ny fanekena tamin'ny andron'i Davida amanjato taona ny lasa fahizay. Midika izany fa Andriamanitra mihazona ny tenin'ny Andriamanitra. Andriamanitra tsy mivady mpanekena, Andriamanitra mitsinjo ny voaosiny Andriamanitra. Ry havako malala, ny fitiavan'Andriamanitra lehibe ny fiainan'ny voafidiny no nahatanterahany sy nihazonany izany fanekena izany, ka tsy mba mivadika amin'ny fanekena na oviana na oviana izy. Azany koa ry havako malala ny isotomana ny saintsika fiangonana, isotomana ny saintsika kristianina amin'izao andro ankehitriny izao, hihevitra hatrany hatrany ny amin'ny fanekena izay efa nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra dia mihazona ny fanekeny mandrakariva amintsika ka tsy mivady belorano na oviana na oviana. Tanteran'Andriamanitra avokoa izay noteneniny tamintsika zanak'olombelona. Fa mandiny tenintsika ry havako malala eo anatrehan'ny fanekentsika indray eo anatrehan'Andriamanitra. Nanao fanekena isika teo amin'ny batisa, nanao fanekena isika tamina mpandray fanasan'ny tompo, nanao fanekena isika tamina dekona na mpiandry sy ny fanompona samihafa ao anatin'ny fiangonana. Hatraiza sy toy inona ny fahatanterahany ireny? Moa mivelona amin'ireny fanekena ireny va isika? Ary moa tsaroantsika kory ary be ny fanekena izay efa nifanaovantsika teo anatrehan'Andriamanitra. Ry havako malala, raha mijery ity tenin'Andriamanitra ity isika dia hitantsika miariary fa tsy isika no manao fanekena amin'Andriamanitra, tsy ny voaositra Andriamanitra no manao fanekena amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra mihitsy no manao fanekena amintsika
ka miazona ny teniny amintsika. Kanefa na izany tsy tokony homenatra eo anatrehan'Andriamanitra isika hanambara sy azona ny faneketsika ho fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra amin'ny fanompotsika sy amin'ny fiangonana sy amintsika tsiraray avy. Raha fehezina ary zao tenin'Andriamanitra zao ry afaka malala, teny farany nataon'i Davida ity: raha ho avy ny fotoana mba hanoratanao ny teny farany eo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny tantaranao, ny trangam-piainana toinona teo amin'ny fiainanao no soratanao, toinona no anjara biriky entinao ho apetraka ho lova ho an'ny taranaka faramandimby any aoriana. Neny Davida dia mazava izay hitantsika eto ho fanambarana ny fahalebiazan'Andriamanitra, ny fahatsaran'Andriamanitra, ny fahamarinan'Andriamanitra le miazona ny fanekena. Mandehana ary avaka isika ihany koa tao amin'izao soratra masina izao hanambara izany amin'ny fiarahamonina sy ny manodidina antsika. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra ho amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Isika ary afaka endreny fifalinay Andriamanitra raha mahatsiaro fa niteny taminay ianao, nanambara taminay ny famponay ianao, koa indro izay ho setrin'izany dia haneo eo anatrehanao ny famponay madio sy tsy misy pentina. Raha sitrakao dia nao andray ny famponay amin'ny fankalazana ataonay, amin'ny fiderana ataonay, ho vokatry ny fanamarina tokoa. Fa vonona ihany koa izay Andriamanitra hiazona ny fanekena izay efa nataonao Andriamanitra taminay, ka tonga anay ho velon'ny fanekena, ka hahita fiadanana mandrakariva. Misaotra anao zay Tompo, no ianao Andriamanitra manaiky hiaino anay sy andray ny famponay amin'izao endriny anaovanay azy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andriamanitra mitondram-bavaka izay ankehitriny ny fiainan'ny fiangonanao amin'ny fitoriana ny filazantsara izay atao. Misaotra anao zahay fa amin'izao andro ankehitriny izao dia efa misokatra amin'ny ampahany ny fahafahana mivavaka, na dia tsy ny rehetra aza. Fantatray fa fandaminanao Andriamanitra nahafahana nandiny tena sy nanitsy ny famponay ary nanavao ny famponay anao zany. Fa fantatray koa fa fitondranao Andriamanitra ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany, ny angatahanay sy irinay amin'ny anaranao Jesosy.
ny mba hisokafa ny fiangonana tanteraka, mba hahafahanay manompo sy mivavaka aminao amin'ny fahalalahana tokoa. Dia ianao Andriamanitro, ame anay ny fahafahana rehetra anatanteraka izany, na ny fotoana, na ny toerana, eny na izay fepetra rehetra mifanaraka amin'izany, mivavaka manokana izahay ho an'ny fiangonana FJKM, ho an'ny fiangonana protestanta eto amin'ity nosy la Réunion ity. Ianao Andriamanitro no irinay hanokatra ny lalan'ny fiangonana izay vavadin'ny lanitra sy varavaran'ny fanjakanao rahateo. Koa anampy sy anolontsaina ireo tompon'andraikitra samihafa ianao mba hizorana ahatanterahana izany. Dia taio ny fiangonanao hiazona mandrakariva izany fahamasinana izany, mandra-pahatonganao Jesosy Kristy eny amin'ny rahony lanitra. Amin'ny anaranao Jesosy no nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Tompo Andriamanitra rainay eo, amin'ity anio ity dia mivavaka manokana izahay ho an'ny fiombonan'ny fiangonana protestanta eto Madagasikara, ny fiara-miasa eo amin'ny fiangonana Rotonta dia ny fiangonana FJKM sy ny fiangonana Loteriana Malagasy. Hitanao Andriamanitro fa tananao Andriamanitra mitsotra amin'ny ampimbonanao izany efa antonany maro, ary nitondra famakina lay lehibe teo amin'ny fitoriana filazantsara teto Madagasikara zany. Ankehitriny dia angatahanay amin'ny anaranao Jesosy mba hibanjina mandrakariva izany fitoriana iombonana izany, ka ho tahinao manokana ireo birao maharitra sy ireo filoham-piangonana izay mitantana izany, ary taio ny fiangonana mpikambana rehetra ao anatiny sy ireo kristianina marobe hahatanterahany teninao manao hoe mba ho ray ihany izy rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Andriamanitro eo anoloan'ny toe-javatra sarotra sy manahirana izay atrehinay, manoloana ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 ankehitriny. Tsy mitsaha mitombo Andriamanitro ny isan'ny olona voakasika izany, ka entinay manokana eo anatrehanao. Efa nianta teo anatrehanao zahay, ary mbola mianta eto anatrehanao. Tompo, jereo ny taninay, jereo ny nosinay, fa indrisy ankehitriny efa niara-ny fahafatesana ny nosinay, na Madagasikara zany,
na ny nosy lareny eo izay samy voakasiky izany valana retina izany. Koa ankehitriny manaritra ny feona izahay, Tompo miangavo ny tananao, hitsotra hampitsahatra ny valana retina, hanasitrana ireo marary, hampahery ireo mpitsabo, ary mivavaka aminao manokana izay ho an'ny faritra tsy nanana any Toamasina, izay mirongatra dia mirongatra tokoa ankehitriny izany valana retina izany. Ianao Andriamanitra no inonay, fa marina ny teninao efa niteny hoe moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa dia matoko ny fitondranao zahay, ry Andriamanitra ray masina sy tsara indrindra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Andriamanitra eo, mamarana ny vavaka izay ankehitriny, dia mitondra eo anatrehanao ireo ory manjenjena, ireo izay mitady fiantrana, ireo izay mitady fanavotana, dia tsy misy fanavotana ho anay afa-tsy anao rery ihany. Koa vonjeo re Tompo, ireo izay mitaraina aminao, ireo kamoty, ireo mpitondra tena, ireo marary, ireo izay manakilema, ireo izay hiara-ny fahoriana, Jesosy malalo, ireo rehetra manana olana eo anatrehanao, mihaino vavaka ka mamalia, fa Andriamanitra mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana ianao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no azonay manantena valim-bavaka toy izany, ary amin'ny anaranao rahateo no iombonanay amin'ny vavaka nampianarinao anay manao hoe rainay sy ny danitra ho amasinina neny anaranao, ho tonga neny fanjakanao, atao aneny sitraponao ety an-tany tahaka neny an-danitra. Omeo aneny izay sahaza ho anay, ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Dia hitsozanareo anery avako Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, raiso amin'ny finoana azo hotsodranomasina, tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary Andriamanitra ny fiadanana, izay mitondra an'i Jesosy tompontsika mpiandro lehibe hiala maty, mitondra rano fanekena mandrakizay, izy ane atanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay nikasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy ane ny voninahitra mandrakizay. Amen. Now
Lai teny mahery mananatra nampiovany foko torovana lai fanahy masina eno ato ampianatra sianaty eo aviko apetrako eo amena izanimo vadiko dia ho an'Andriamanitra ireriany any voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. amen.